Mayan saya. Mayan so. Ya, saya pemain. Fa miarabantsika rehetra tanora rehetra na tratran'izao andro iraisam-pirenena izao dia miarahaba amin'ny mpiantsehatra ihany koa sy miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana. Tsoroko Toersoa avy aty Antsirabe, sympathisant Voatsela koa ry ato amin'ny Transparency International, juriste publiciste sady mpandinika fiarahamonina. Misaotra indrindra. Betsaka tsiory nisy olana ara-teknika kely moa zany teo tsy nahafahan'ny mpijery sasany nahita an'ilay zavatra nomprezentetika tamin'ny voalohany fa veriko kely vetivety fotsiny ity takalo-hevitra ataontsika androany ity erahana amin'ny Transparency International Initiative Madagascar izay fikambanana niforona tamin'ny taona 2000 ary miantsehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Miaraka amin'ireo mpilahatra sitrapo maro be izay ao aminy dia anisan'izany ireto mandray anjara amin'ity takalo-hevitra androany ity. Ny antony nanaovantsika izao tafatafa erana amin'ny tanora izao moa dia noho ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora androany faharoa ambin'ny folo ny volana aogositra dia mba tiantsika ny afantatra ny hevitr'izy ireo sy ny fomba fahitan'izareo izany hoe tanora miaina ao anaty krizy ara-pahasalamana nefa ihany koa mbola miady amin'ny kolikoly mba hisy fampandrosoana zany eto amin'ity firenena malalatika ity. Dia efa nisy moa zany teo présentation ny mpandray anjara anankiroa fa dia omentsika ny Samoina Ratefina Nanary indray azafady ny fanolorana ny tenany ao ary. Miarabantsika andeha ve Liantso? Miarabantsika rehetra tanora zany nahatratra izao andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora 12 Aogositra 2020 izao. Misaotra betsaka ny Liantso sy ny mpiara-miasa rehetra amin'ny Transparency International aloha nanana izao inisiativa izao anasanay avy aty amin'ny ENAM. Fongotra ENAM moa zany misy lokoteny eto, sy lokotena fotsiny ihany moa zany handray anjara amin'ity ady hevitra ity. Ny anarako moa Ratefina Nanary Raviniaina Samoina Atsony Besimaro Amravo na Samoina mety daholo. Amin'ny sampam-pahalalana mbola mpiofana moa zany izay eo anivon'ny ENAM, eo amin'ny sampana ITLS na Inspecteur du Travail et des Lois Sociales izay tena sehatra ahitana ny resaka kolikoly. Dia handray anjara mavitrika dia manantena mpandray anjara ihany koa amin'ny fanontaniana maro samihafa. Misaotra betsaka ny Samoina tamin'izay fanolorana ny tenan'izay andehandray ara ny oasaintsika Oris Tsiarombe lazalazany momba azy. Maheno ve? Ok. Miarabantsika rehetra dia miaraba koa ny mpanaraka fandahana dia ahabaina tsika tanora rehetrarehetra nahatratra ny andro androany dia ny tenako moa zany Orisy Tsiaronje Vahoavy Mavory Orisy. Za dia mpianatra ao amin'ny SCAM Master 1 en International Business, izany hoe miantehatra amin'ny commerce international dia tena misy impactany amin'ny commerce international izay iaina Madagascar ny corruption dia izay koa mahatonga ana eto haneho hevitra sy hanentana ny tanora mba hahatongatsika tsy hirona intsony amin'izany kolikoly zany dia merci. Merci beaucoup Risa. Indrindray aloha matika ny Rina Jessica ny fitenenana. Ya, maheno ve? Maheno. Maheno ve? Tafiditra ve za? Maheno zay. Ya. Maheno. Maheno?
Tafiditra. Tafiditra ve? Tafiditra, afaka miteny. Ay, miarahaba antsika rehetra. Tafiditra ve zao Liantsoa? Tafiditra, afaka miteny Jessica. Faly miarahaba antsika rehetra amin'ity andro anio ity. Miarahaba ny Afaka miteny Jessica ô. Mandrapiandra ny Jessica amin'ny fikirakirana kely amin'ny lafiny teknika ao dia efa hitako tafiditra ihany koa Michel Tahina dia antsointsika avy hatrany izy iso présente kely alohan'ny tafatafa. Tahino? Active ny micro-nao. tafiditra ve? Jessica ô, afaka miteny avy hatrany. Mandrapiandritsika an'ireto namantsika izay mitsingana kely ara teknika reto dia andeha aloha izany ampatsahivitsika kely ny lohahevitra amin'ity taona ity hoe tanora mandray andraikitra ho an'ny hesika maneran-tany. Dia andro iraisam-pirenena ho antsika tanora ny amin'ity androany ity. Fanontaniana avy hatrany ary no andeha hanombohantsika anazy ho an'ny hoe inona no mety fahitanao ny fitantanana an'izao krizy ara-pahasalamana izao? Inona ny azo ataraina dia inona no tokony mbola azo harenina ao anatin'izao? Dia omeko anao avy hatrany ny fitenenana. Iason. Maheno ve nareo? Oui, izay maheno ka. Angatantsika avy hatrany Iason. Akeo izay afona teo.
mandra-pianatra izay fanamboarana telara teknika izay aloha andeha tonga dia omentsika ny rafo ny fitenenana fa izy angamba ny efa vonona hoe araka ny famakafakana no vokarin'ny transparency tamin'ny 1 jolay 2024 tao dia nanome volantsika eo amin'ny 2.7 sy $700 eo ny FMI ho an'i Madagasikara. Nefany tsy nitako fepetra izy mba hiadiana amin'ny kolikoly tao anatin'izay fanomezana an'izay vola izay. Araka ny hevitrao rova inona no mety hoe ho dikan'izany zavatra izany na fiantraikan'izany eo amin'ny fitantanana n'izay fanampiana azy Madagasikara izay. Active kely micro anyasina. Ny rova koa fa tsy maheno izay. Maheno. Maheno anao izay Samuel. Active micro anao, afaka miteny. Mandeha amin'izay? Mare? Ok, ayo, ialana tsiny amin'ny lafiny teknika. Mahakasika an'izay hoe nahazo fanampiantsika tany amin'ny banky foibe sy ny FMI izay hiatrehana an'ity valana aretina Covid-19 ity dia nefa tsisy ny paikady hiadiana amin'ny kolikoly manoloana izay dia ao ny resaka ny ady hevitra nandeha dia tsy teroa hoe nakaiza marina ary tsy mipetraka izany le transparence teo amin'ny fampiasana an'ireo vola. Dia araka ny lohahevitsika moa hoe nisy mihitsy tokoa tamin'ny 1 Jolay ny tatitra izay nataon'ny teo anivon'ny ministera misahana izany, ministeran'ny toe-karena sy ny teti-bola. Dia nefany raha ny tena izy, raha ny tokony ho izy, raha ny lalàna araka ny voalazana lampandroana anarana dia tokony andeha automatika ny tatitra ho an'ny vahoaka ny resaka fampiasana vola toy ireny ny vola izay tonga avy any amin'ny mpamatsy vola. Dia nefa tsisy moa izay satria efa raha aty amin'ny 1 Jolay ilay fanampiana efa azo amam-bolana talohan'izay nilaza moa teo anivon'ny ministera raha niakatra teo amin'ny plateau an'ny TVM izy hoe efa nanao zareo ny 20 Jona dia mbola nanao ihany koa zareo ny 20 Jolay dia ny 1 Jolay moa izany ny harivan'ny nanaovan'ny transparency an'ilay tatitra hoe ao ilay tsy mazava kokoa amin'ny asany ao amin'ny fitantanam-bola izany dia raha izay zavatra izay izany mity dia resaka ady amin'ny kolikoly eto amintsika raha zavatra izay tahiana ny vahoaka amin'izay misaina hoe makaiza marina raha moa ireny ekena fa manao ilay tatitra zareo fa ilay atao araka ny tokony izy izany mipetraka tsara izay ny hevitra satria izay hevitra izay
raha ho an'ny tsory kosa ahoana no mety hoe fahitana izay resaka fisiana tsy nangatany ny firenena sasany misy nangatany an'io mesure anti-corruption io fa ny eto Madagasikara amin'izao tsy nangatany an'izay dia ahoana ny hevitao manoloana an'izay. Maheno ie misaotra tamin'ny fanontaniana raha ny hevitro manokana momba an'izay zavatra izay ny fahalalako raha ohatra ka hanome vola na hampindram-bola ny FMI tsy voatery mitaky izy an'izay fepetra izay raha manokana heriko fandarantsika firenena izay mahazo ny tokony manana rafitra hiadivana amin'ilay kolikoly dia inona ozy izy nareo mety ho afaka manara-maso ihany ny FMI fa raha tena matsapa izy fa misy ny kolikoly tao anatin'izay zavatra izay mety hanana riska ihany hanaovan'ny recommandation amin'ny mpamatsy vola hafintsika dia mety tsy ahazo intsony na tsy ho crédible intsony. Araka ny teny namana teo hoe efa nisy ihany ny dinganana rano ny ministera tamin'ny fampahafantarana fa tsika koa aza adino fa efa misy ihany koa ny institution misy eto Madagasikara izay miady amin'ny kolikoly raha tsy fotsiny ohatra ny amin'ny eo anivon'ny Bianco ohatra mialatsiny ny Bianco dia afaka manara-maso koa miaraka amin'ny fanjakana hoe manahoana ny fomba anatanterahana ny FMI manana andraikitra koa ny ONG manana andraikitra koa ny mpanao gazety ary indrindra manana andraikitra koa ny société civile afaka manara-maso. Société civile moa manara-maso dia mitondra tatsa fa tsika nefa ny société civile tsy manana contrainte kosa na fahefana izay tahaka ny an'ny institution sasany ka amiko manokana zany ilaina ny fandraisana andraikitra sy ny fanaraha-maso fa ao anatin'ilay kolikoly mantsy ny tiako lazaina aminareo ilay kolikoly tsy tonga dia ho hitantsika maso hoe kolikoly fa any amin'ny fanatanterahana any amin'ny machine administrative any mety isiana kolikoly tahaka ny amin'ny resaka hoe appel d'offre misy ve ny appel d'offre ny marché public no mila fanaraha-maso apeky izany. Tena zava-dehibe io satria ilain'ny vahoaka ny fangararana na ny transparence izany mila information avy amin'ny fanjakana izany ny vahoaka rehetra ary mila compte rendu ihany koa compte rendu mazava ny akon'izay dia mba hisiany fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina dia manampy koa ny vahoaka izany mba tena handray andraikitra amin'ny firenena dia mampirisika anazy koa mety efaratra any amin'ny hoe mahatonga azy azoto amin'ny fandoavan-ketra sy ny sisa izany ka ny hevitro izany dia ametraka condition be ny FMI fa raha ohatra mila volintsika amin'ny investisseur ny ivelany ka hitany fa tena mety ho ilaintsika dia afaka mamesy fanjarantsika manana paikady adivana amin'izay. Saotra to. Saotra betaka tsory amin'izay fahitanao an'izay tsy fisiana fangatahana mesure anti-corruption izay moa avy amin'ny FMI mahakasika ny fanomezana famatsim-bola ho an'ny Madagasikara. Raha ho an'ny ONIS kosa indray no ndeha angatantsika hoe maha-tanoranao zao amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora dia inona no mety hoe ady amin'ny kolikoly ataonao isan'andro amin'izay maha-tanoranao izay. Ok, maheno. Merci Liantso. Mahatanoranao izy ianao izay indrindra ny olana satria izay nitsika tanora moa zany dia ny resaka corruption dia mbola tsy fatan'ny tanora tsara zany hoe misy impacta amin'ny hoavin'ilay izy satria maninona satria ny tanora mantsy amin'izao mianatra tsika eo anatin'ny fotoana izay tombona izany hoe tsy dia manam-potoana hieritreretanany ny tanora dia izay indrindra no mahatonga na eto miresaka hoe mba tiako resahana kely par rapport amin'ny hoe le fomba hoentina hiady amin'ilay corruption mihitsy satria maninona ny fomba fiaditsika amin'ny corruption
dia soit izy par lettre soit izy par ny olona efa zokonjokony ihany no mitondra sy miezaka manintona antsika. Anefany ny tanora dia tsy ho voatarika anao mihitsy raha tsy tsika samy tanora no miezaka, zany hoe mba misy créativité na innovation zany hoe mba mitady zavatra hafa anam-pitana anazy any amin'ny tanora. Dia ohatra anahy manokana zao izy Liantsomantsy hoe inona ny fomba hoentinao tsy raisiko fotsiny ohatra ny ataontsika hoe amin'ny tambazotra serasera hoe sur Facebook misy olona zao mipartage zavatra hoe zavatra tsy mety atao amin'ny fanjakana, dia misy jeune micommente izy, zany hoe maneho ny heviny izy fa tsy miapporter solution. Zany hoe tsika zany variana micritique sy variana mijery fotsiny, kanefa au moins sady miezaka atsika mikritika an'ireo zokintsika izay efa eo amin'ny plasy mo maneho hevitra, satria manino tsika dia mbola raisin'ny zareo hoe variana ny tanora, zany hoe tsy maneho hevitra zany par rapport amin'ity zava-misy ity. Dia amiko manokana zany dia eo amin'ny débat entre amis ohatra hoe rehefa miresadresaka dia mba mampahafantatra za hoe impact an'io amintsika au futur zany. Ny tiako tenenina dia tsotra, raiso kely le nitenenina Armel teo, ozy izy Armel hoe le rehefa ianao no mandeha any amin'ny misy déplacement zany hoe rehefa misy déplacement mandeha any amin'ilay olona ianao dia eo le miteraka an'ilay kolikoly, satria eo izy no manana incertitude hoe anome zavatra mba azo takalina. Fa raha mandeha mondialisation tsika, zany hoe amin'ny maha commerce international anany apporter comme solution hoe amin'izao tsika dia efa misy ny internet io, maninona raha ohatra ka atao par information, zany hoe par net daholo, ohatra fotsiny atao gasinet zao hoe izy rehefa mikarakara dossier ianao tsy mihetsika ao an-trano, zany hoe mihenana ny corruption amin'izay satria ianao tsy mahita an'ilay olona anaovanao corruption. Dia ny anahy moa zany mety gaga Liantso hoe lasa kely ny resaka satria nitohy amin'ilay zavatra nanontanianao le izy, satria maninona zay ao amin'ny scam ohatra dia misy ny profil entrepreneur ohatra, dia zahay zany dia afaka miapporter solution hoe inona ary zany ny solution. Dia izay le anentanako ny tanora hoe mikariko tsika hoe ho anareo informaticien ho atsika rehetrarehetra hoe misy idée zao ohatra hoe rehefa misy appel d'offre dia tsy tokony hoe ahoana moa zany ny appel d'offre tsy ny olona rehetra mahalala anazy, fa zay ohatra hoe olona samy ao ihany mahalala hoe misy appel d'offre. Fa raha ohatra indray ka za aty an-trano no mahita publication na hoe sur site izay valable partout Madagasikara dia accès amin'iny daholo ny olon-drehetra, zany hoe ianao zany ao an-trano na ao amin'ny bureau anao dia afaka mahazo an'ilay information, afaka manao an'ilay appel d'offre niteneniny Armel teo, afaka manao zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa mbola tsika no midéplacer foana any amin'ilay hoe manatitra dossier rianana, iny le mampiteraka an'ilay corruption. Zany hoe ny anahy aloha zany raha fanontaniana Liantso dia any amin'ilay resaka hitady hevitra, za io zany dia izay hoe mitady hevitra hoe inona ny fomba mety haliana ny tanora ka hahatonga anazy hampihena sy hahatonga an'ilay corruption tsy hisy intsony. Dia izay angamba ny anahy hoe par rapport amin'ny mitady zany hiezaka handraharaha amina transparencia, zany hoe resaka etika no mikanty ao, fa ny tanora zany tsika mantsy no avy ny firenena, zany hoe avy amintsika ihany dia tsika no manova anazy rehefa tsika indray ny tonga eo amin'ilay vanim-potoana ilay fitondrana. Izay angamba ny anahy Liantso. Betsaka Orisy mazava tsara mihitsy ny teneninao. Efa izay indrindra ihany koa nefa ny antony hoe mbola tsy dia tena hoe ataontsika lasa danja ihany le tena hoe midina ifotony mihitsy mampisy an'ity manentana ny olom-pirenena ity hiady amin'ilay kolikoly, satria voalohany aloha zany ianao raha vao tsy mahafantatra mihitsy hoe inona ilay kolikoly ao dia tsy maintsy voambaka foana ianao dia tafalatsaka ao anatin'ilay izy, fa tena miombon-kevitra amin'ny Orisy mihitsy amin'izay hoe atao digitalisena daholo zany ny zavatra rehetrarehetra mba anamaivana an'ilay kolikoly ao anatin'ilay izy. Dia misaotra betsaka anao tamin'ny fanehoan-kevitra. Andeha ihany koa ho asaintsika i Michel Maheno ve? Aminao inona amin'izay zany atao hoe miady amin'ny kolikoly zany mahatanora anao? Mety mbola tsy fantatsika mpijery sy mpiano hoe izy Michel dia mangatantsika ihany koa izy alohan'ny olotra ny tenany alohan'ny hamalian'ny fanontaniana. Ndao ary. Active kely micro anao Michel azafady.
Mbola tsy mandeha. Active kely ny micro anao. Mbola tsy mandeha ô. Mbola tsy maheno zay Michel. Aloha raha dia andeha amin'ny tsorondray ny Madra-piandrany Michel dia andeha hometika ny tsoro ny fitenenana mahakasika ny hoe ahoana ny fomba fahitany ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara na amin'ny Facebook izany na ireo mpanao gazety fotsiny izay manao ny asany dia angatany ianao hanazava ny fomba fahitanao an'izay. Somary sarosarotra ihany ny amaly an'ilay dia mety misy problematika hoe manahoana ny demokrasia anaty amin'ny anara-pahasalamana. Raha ny eto anivon'ny Facebook na ny azoko lazaina hoe mbola malala samy mahita fanehoan-kevitra rehetra izany avy amin'ny fanjakana avy amin'ny mpitondra avy amin'ny mpanohitra ireo koa ny olon-tsotra manaraka ny tarapirenena ny somary manahirana fotsiny amin'ny somary be loatra ilay raha ny fomba filaza tanora dia eo ihany koa dia tsy haintsony hoe rehefa be loatra dia lasa tsy mitaiza loatra amin'ny vahoaka tsy mitaiza satria tsy tena zavatra marikitra ny indray zavatra elo dia izay ny adirena zany tsika koa moa efa manana ny cybercriminalité dia tokony hiaka tanteraka indrindra ho an'ny tambazotra ary izany koa mety mivita koa matahotra koa hoe tenenihevitra tsy mampiampina ao ambadikana compte filazana dia mba tena amin'ny zavatra ilaina sy manahirana indray somary hevitra mandraika amin'ilay situation misy malaza raha ny ao amin'ny fanaovan-gazety manokana mahita koa feo na ny tele azo lazaina hoe anonta izany na ny mpanohitra na mpitondra ary voatela koa raha zao raha tena TV ny fianteo alateo telefanjakana izy io telefandarana hoe dia nahita fanasany anteny nasional ao anatin'izay zay zavatra tsara be sahirariana mba satria TVM dia manerana ny Madagasikara ary bebe ny tsy mahita tele efa tsy TVM akoatra ny olona izay manana fahefa-mididy canal 4 sisa
Rarina mba tena hoe ivelany hoe ho an'ny malagasy manana tena miherotra ny fanjakana ao amin'ity ny ondra teo na ny RNM na ny TVM izany mba ahafahan'ny olona mahazo information bebe kokoa na avy amin'ny mpitondra na avy amin'ny hoe mety ampirehetra mpanohatra satria na mpitondra na mpanohatra dia tokony fanantefa vahoaka daholo. Dia manarak'izay farany izany ary mbola mahatsapa koa nefa tohany mpanao gazety Rarina mba tena hanjaka ilay demokrasia mbola tsy tena tapaka tena Sotra betsaka tsiora ny amin'izay tena dia tonga dia avakany amin'ny samonintsika evony mahakasika fahalalana misaotra le antsoatra na amin'ny fiteny anankiroa ny valiteniko indray fahalalana le tsy misy aloha no teneniko satria zao dia asa manana ohatra rehetra ankamaroan'ny olona aneho hevitra satria lasa misy poliara hoe SST dia migadro dia fofonjy eo teniteny zavatra tokony ho izy nefa araka ny teny miara-mail teo moa hoe ireo teo sy ireo fahitalavitra miankina ny fanjakana efa fandava tsara na nisan'ny rehetra isan'ireo hita soa isan'ny fahalalana fandrahoana hevitra amin'ny asan'ny fanaovan-gazety izany na fandrahoana hevitra ho an'ny olon-tsotra tsy teny fotsiny hoe manitsanitsy rapeo misy amin'izao tsika na betsaka raha tsy miankina izao hoe mora ny fidirana amin'ny sehatra fanehoana amin'ny ianao manjery amin'izao androntsika izao raha amin'ny teo aloha vitsy dia vitsy hoe radio feo vahoaka izany izao mba ho sasatra ny antoko-panohatra tamin'iteo andro tsisy afa-izay sasana no tohatra teo fa izao efa betsaka zany mahita hoe mahakasika ny fanehoan-kevitra satria fosina afa-tsy teny malagasy hoe na dia misy kriminalité ny lalana mbola misy tena sasany zany tiako tenena hoe tokony asiana tivana anehoana hevitra fotsiny fa beke malalaka ihany zany lafiny mety raha misy ny sazy mety miatra mety misy fananana matoa misy malalaka ihany ny fanehoan-kevitra nakoro misy ny raha isan'ny menjam-peo misy ato amintsika amin'izao sy ny fahalalana fanao-kevitra mitony isan-karazany na izao atao somary mikasokasoka moa ilay izy fa enina ihany ao anatin'izay fanehoan-kevitra ohatra betsaka andiana kelitsika fefa lohany antanitsika izy hoe isa moa zany dia ahoana izay indrindra izao mianaraka tanizanao
Senao fa tsy aminay. Michel, afaka miteny ianao? Afaka miteny. Ia, fady miarahaba antsika rehetrarehetra amin'izao androany izao, andro lehibe maneran-tany mifatratraro antsika ny hoe androntsika tanora androany. Ny aloha ny hevitsy disotra hoe inona ny fomba atao io tena baiboly andavana surtout amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Ny anahy dia disotra fotsiny hoe ampianara aloha ny edikeo le olona tsirairay misy hoe ampianara inona ny fampianarana tokony omena azy amin'izay ady mikolokolo izay satria mbola lavitry ny afo ny kitay raha amin'ny situation misy asika izao. Dia faharoa na informena koa le olo. Dia indrindra ty communication mila atao mipahasara satria akinany ain-dehibe eo amin'ny fiarahamonina zany communication zany mila atao matanjaka tsara ny communication. Ohatra fotsiny zao iteny aho hoe andeha hikarakara dossier ary anao dia tokony mazava tsara hoe zao ny vola aloha, zao ny zavatra ary ny porte-ndoava azy, zao ny zavatra ohatra izay. Fa sika moa raha ohatra hiandry an'izay digitalisation zay mbola lavitra ezaka be zay, fa sika dian'izao mila miasa, mila mandray andraikitra mba hampandrosoana ity firenena ity. Zay zany ny solution hitako. Maheno mikoandianso Yentotra betsaka Michel izay fanehoan-kevitra zay dia raha mbola eo anao hoe inona ary zany no afatra tianao nomenan'ny tanora amin'ity androm-pahafirenena ho azy zao ity tanora toanao, satria marina fa hoe ao anatin'ny tiboany trany ireo fipetraram-pahasalamana rehetra efa tsy nataosika asatany zany baiboly ka tanao ireo tanora namanao mba azotsy fipetrana anatin'ny fiangonana. Sotra fotsiny any hafatra ndao tsika andray andraikitra ry tanora namako rehetrarehetra satria tsika no ho avy nyity firenenantsika ty, ary ndao tsika say ta ary say joro hoe zao ny adidy andraikitra ary ny zo tokony hananantsika amin'ity firenena manitsika ty amin'izay mba Madagasikara mandroso ny tanjona. Satria betsaka fahitako ihany koa iasina dia andeha antanetsika ahoana ny fahitana fahasalamana zao ahoana ny fiatrehany tanora zao zao inona no ary inona no akorsihana mety tsara anao ary ny fitenenana. Makasitraka indrindra manome ny fitenenana rehefa tena tafiditra tanteraka.
be dia be izany ny zavatra tsy fanaovana tamin'ilay fitantanana ny ity pandemia ity teto Madagasikara manokana. Amin'ny tanora ny tena moa dia sarotra ny hiteny manoloana ny tandrefaka izay sy tapa andritran'ireny taona ireny. Isika moa amapilasitsika dia tsy maintsy manome foana nefa sosokevitra ho an'ny fanjakana. Na izany na tsy izany nefa misy kosa ny zavatra tena hoe tokony mijerena fa namalozana tamin'ity fitantanana ity pandemia. Isika eto Madagasikara, la vocation agricole isika tsy pays à vocation industrielle. Ny zavatra nitranga nefa vao nanomboka ny fidiran'ity coronavirus ity eto Madagasikara, miakatra be ilay PPN. Isika tsy hijery sy andininy devis social hoe mpanankarena finantsana ohatran'izay fa ny malagasy en général ny zavatra dia tena sahirana dia sahirana tokoa. Tao anatin'ny taona voalohany ny diatsika tao anatin'ny confinement dia niakatra ny PPN tena nararamazana ny zavatra izay. Ny vary fotsiny ataoko ohatra. Isika manana production ana contre-saison grande saison eto Madagasikara ny resaka vary io. Isika na hoe manafaka vary dia misy vary local ampy malagasy. Ary ny ankoatran'izay ny vokatry ny tantsika ny vidina sy ny fruit isan-karazan'ireo ny voamaina tsy manafatra andreny laingo izany. Tsisy manafatra anana izany eto Madagasikara. Tamany ihany manarana fakatry ny malagasy ny tena mandritra ny krizy. Manoloana izay zavatra izay isika mbola pays pauvre tsy tena hoe pays en voie de développement fa tena efa pays pauvre isika amin'izao fotoana izao satria efa ambany dia ambany ny moyen de subsistance malagasy, ambany dia ambany ny activité génératrice de revenu misy efa chômeur misy efa tsy miasa, misy efa tsy mihinan-kanina, idiran'ny trosa mahantra nefa teo amin'ny fitantanana ny ty maladie ty dia feno tandrefaka tanteraka mihitsy tena nahazo vola be tamin'ny reo organisation international reo tamina million de dollars raha vadika amin'ny volantsika malagasy ny vola raha ireny vola ireny ny fangarahara ny fitantanana azy dia mila fatafika amin'izao fantrana lalina izao. Inona moa mahatonga ny tena izay? Tamin'ny voalohany manaraka an'ilay izy tsy manana fanantenana hoe tena ho voasatra ny zavatra sy satria tena vonona tokoa ilay fitondram-panjakana izany ny miatrika dia ilay aretina fa nandetsika ilay zavatra dia zavatra hita voalohany aloha dia ny zavatra tsy importe ho an'ilay personnel médical efa nivantirany tena miarabe teny. Dia ny ankoatran'izay isika manana fahafahana be mampiasa ny vola iny na ny assistance humanitaire na ny assistance d'urgence sanitaire. Zavatra anankiray nefa mitanga atao ohatran'ny fa rehefa misintona lafao firenena réseaux sociaux na eny mandeha ny fandrehefa fizakana tsirofaka mijery mesure dia any ilay zavatra
tokony andeha mandeha raha isika ohatra fotsiny hoe isika tokony manamboatra hôpitaly anankiray tsika vetivety zavatr'izay raha tena hoe miaingakaingana ny zavatra ao anatin'ny volana iatrena koronavirus tena zao infrastructure foanandro taonjato fanana foana asiana karazana zavatra zay tsy dia azo efa loatra angambany amin'ny resaka système sanitaire zany zavatra miasalena ny ankoatran'izay voamaly ny ambasady ny États-Unis sy ny ambasady ny Japon no nanolotra vola vaovao indray anatintsika malagasy ny ambasady ny États-Unis manome gouvernement américain ho an'ny programme de humanitaire. Io zavatra io zao tokony mba ho tezina reny fitondram-panjakana sy andry korotana indray na iandry ny asa isitona hoe nakaiza indray ilay voka avy amin'ny US Embassy nampeza zay ny volan'ny ambasady Japon entina anaovana ny report sy aretina ity fa ny tokony ataony zareo satria fa nisy nitihana tamin'ny vola service mondialy iny tabatabainy olona hoe tsy raharahara sao dia mba misy fanetsidina amin'ireny fond ireny ao anatin'ny fitontanana an'ilay coronavirus tokony mandray lesona izay ny fitondranatsika hoe ambara ao ny vahoaka ireo vola vao développé ireo raha ahoana ny alohan'ny ambasady États-Unis an'ilay vola raha ahoana ny alohan'ny ambasady Japon an'ilay vous allez par assurance ny présence ireo vola ny atotany voakan'ny asambasiroma raiky amby folo volana aogosty soarivo ny 5 millions de dollars pour le programme de transfert monétaire de ny bénéficiaire ny io 323 000 olona zany eo anivony maheno ve maheno oui maheno ny bénéficiaire n'io vola io zany dia 3,3 hetsy amin'ireto faritra manaraka izay tononoko reto Antananarivo Fianarantsoa Tamatavy Moramanga Fort-dauphin Manakara dia ny partenaire miara-miasa amin'ny Embassy amin'io zavatra io dia ny World Food Programme ny PAM zany dia ny vola izay nomen'ny ambasady ny Japon a Madagasikara indray tamin'ny Maliany koa io no mivoaka ny fanambarana ny zareo amin'io 1,2 million de dollars ihany koa plan élaboré ny ministère ny santé publique ilay izy ao anatin'ny plan national de riposte en coronavirus ny bénéficiaire ny izy io ny 22 régions 114 districts ny Madagasikara izay zany ny zava-baovao azontsika indray dia ny sosokevitra omeko fitondram-panjakana sahady dia n'izao hoe manao antso avy aminareo izay eo izay mpitantana hiantefan'ny ireo vola ireo mivantana hanao fanambarana dia izao mba tsy hisy indray reny resaka ireny rehefa avy eo hoe nakaiza ireo vola ireo na ela na haingana tsy maintsy ny vahoaka ohatran'ny ilay vola nomeny banque mondiale sy ny FMI dia aleo dia ny mbola tsy masika ny olona dia ny mbola tsy misy ny explosion sociale sy tabataba isan-karazany dia aleo tonga dia tenenandry zareo hoe izao nampiasana ny vola iny makaty sy makariny lalan'iny zavatra iny izay no fanambarako ny hevitra aloha mahakasika ny ity gestion ny coronavirus ity saotra betsaka atsika saotra betsaka iasina naneo an'izany hevitra izay dia efa eo ihany koa moa izany Jessica dia angatantsika avy hatrany izy andray fitenenana hoe ahoana no fahitana an'ireo fepetra ara-pahasalamana
izay napetraka teto amin'ny firenena izay voiziny fitondram-panjakana isan'andro hoe tokony hoarahana soajaina, nefa moa zany raha tsika mahita ny zava-misy tsy voela fa voaingana moa zany tsika nahita an'ireny famoriana olona maro be ireny izay tena nitarika fitangoronana tao anatin'izany zavatra izany. Ahoana ny mety hoe ahitanao an'izay hoe misy lalàna miatra ihany be eto amin'ny firenena sa hoe rehefa iza no ambony sa ambany dia manaraka lalàna na tsy manaraka afaka ny tena avy hatrany? Ia, maheno ve? Maheno? Maheno. Tsara. Ia, dia faly miarahaba antsika rehetra, dia faly miarahaba ihany koa ny mpanaraka rehetra n'izao takalo-hevitra izao. Faly miarahaba ny mpandrindra, dia faly miarahaba antsika mpandray anjara rehetra ihany koa. Miarahaba manokana ny tanora amin'ity anio ity nahatratra izao andro maneran-tany ho an'ny tanora izao. Arak'ilay fanontaniana teo dia hoe manahoana ny fahitana ny fifehezana ny krizy ara-pahasalamana eto amin'ny firenena amin'ny ankapobeny. Miala tsiny aloha, izaho no Rasoa Nandrasana Irina Jessica, aty Fianaratsoa, mpianatra amin'ny lalàna ao amin'ny oniversiten'ny Fianaratsoa, sampana lalàna taona fahadimy, dia mahafaly ihany mandray anjara amin'ity takalo-hevitra ity. Amin'ny mahakasika an'ilay fahamiana ara-pahasalamana, raha ny zavatra tsapa aloha voalohany indrindra, raha ny eto Madagasikara dia tsapa fa misy ny ezaka ataon'ny fitondrana saingy misy zavatra tena tsapa fa tsy ampy. Raha resaka fifehezana krizy, raha ny aty amin'ny faritra misy an'ny Fianaratsoa misy anay izao dia tsapa fa misy ezaka ataon'ny mpitondra, ny governora sy ny eo anivon'ny faritra, ny amin'ny commune urbaine ny Fianaratsoa, ny mpiandraikitra rehetra. Tsapa fa misy ezaka ataon'ny fitondrana ary tena mahavelom-bolo mahita ny fitsinjovan'ny fitondrana n'ireo olona izay tokony ho ampiana manoloana an'izao fahamiana ara-pahasalamana izao. Saingy tsapa fa misy zavatra banga, misy lesoka izany. Raha hijery mahakasika ny resaka serasera sy ny fampitam-baovao fotsiny izao raha ny aty amin'ny faritra misy anay dia tena tsapa fa tsy ampy ilay izy. Tsy ampy satria raha mahakasika ny resaka fanampiana ara-tsosialy avy amin'ny fitondrana, ny resaka tosika fameno ohatra izao sy ny vadin-tsinjo dia tena tsy misy fampitana mazava amin'ny vahoaka mahakasika ny masitsivana izay hanomezana ny fanampiana an'ireo marefo. Napetraka tokoa fa ireo tokantrano sahirana, ireo fianakaviana marefo no tokony sitrana an'ilay fanampiana toy ny tosika fameno ny vadin-tsinjo. Rehefa mandeha nefa ny fizarana, tena betsaka ireo tokantrano izay manontany tena hoe fanahoana izy tsy mahazo nefa misy tokantrano hafa izay eritreretiny hoe tsy anatin'ny sokajin'olona marefo nefa mahazo ny fanampiana. Mampametra-panontaniana ihany amin'izay satria
misy tokoa hoe zany ny mangarahara ao anatin'izay, sao misy resaka kolikoly ao ambadik'izay mahatonga n'ilay tranga misy. Tsara marina fa efa misy ny fiarah-miasa moa izay efa fantatsika, fiarah-miasan'ny FID amin'ny fitondrana, amin'ny fikarakarana ny fizarana ny fanampiana dia tsapa fa misy tsy fahampiana serasera makany amin'ny mponina. Tena miantraika betsaka amin'ny fiainan'ny mponina, amin'ny andavanandron'ny mponina tokoa ity krizy ateraky ny fahamiana ara-pahasalamana ity, ka raha ny fahitana be sy maro satria inona tsy mahazo inona marina moa ilay masotsivana ahafahana mamaritra ny fahasalamana izao. Lafin-javatra maro sy sehatra maro izay tsy voajery, ohatra manaraka ihany koa ny amin'ny resaka fitsinjarana ilay fanampiana ohatra, betsaka ny sehatra izay tsy voajery, tena mbola maro ireo sehatra izay mbola tsy voajery ny fitondrana nefa tokony hisitraka ny fanampiana avy amin'ny fitondrana. Eny Tsotra betsaka dia tsika any amin'ny fanehoan'ny hevitra ao mahakasika an'izay fanontaniana izay efa misy moa izany ny mpijery sy miala izy.
Voilà, tsy efa nisy afaka le connexion dia fanontaniana napetraka teo moa zany ho an'ny Oris hoe napetraky ny mpanaraka antsika hoe ampy ve dina mikolikoly ny digitalisation. Ok, merci. J'ai mis le vous avez regardé ici commentaire en Facebook. Merci. Et on dit que ça oli en tout ce qui manine ça zany somary mampita hafatra kely zay rehefa miresaka hoe le izy ampy ve moa tsy ampy zany hoe rehefa micontribue ve tsy efa mazava-dehibe ve zay. Tiako tenena dia hoe ny fandraisana andraikitra na dia kely ary na ny solution na dia kely ary dia efa izy satria manino problème antsika gasy lasa tsika zany lasa mirona foana any amin'le non tonga dia non total fa maninona kay raha ohatra ka hoe io le digital io mampandroso ny olona rehetra dia maninona misy angeny digital hoe extrême zany hoe tout le monde est digitalisé fa ny antsika tsy voatery hoe izay fa c'est mahamaritra atsika zany hoe izay vitatsika no atao ohatra anankiray zao hoe andehantsika ohatra za moa tiako foana le ohatra ny Armel teo ohatra hoe andehantsika anatitra dossier ohatra inona ka ary mahatonga ny corruption ohatra indraindray satria manino tiano vita alony anazy ohatra dia tsy maintsy izy mitady fika hafambadika mba hahatonga ny anazy ho vita aloha ohatra izay corruption ataontsika hoe ambany izay zavatra izay satria ohatrany hoe ahoana moa zany fomba fitenena zany ohatrany hoe ho an'ny tombotsoan'ny personnel zany kanefa ny ary nisy ny teny tao hoe ohatra Michel ny teny hoe eo amin'ny resaka fahafahana dia nefa ny ohatra au lieu de lahatra tany izy nandeha tamin'ny cyber ohatra 2500 ariary frais na bus ny idiran'ny cyber ny scanevany dossier ny tena lefana tsy very fotoana izy tsy nisy olona tsy nisy zany ny empêchement par rapport amina hoe ny lahatra be dia tsy vita ilay izy dia natonga anazy nanana hevitra hafa anao zavatra hafahafa ny tiako tenena dia hoe le digital en fait ilaina le izy hicontribuena na ny kely ary ny Facebook tompoko dia efa digital zao zavatra ataontsika izao dia efa digital raha tsy nisy an'izao ngatsika afaka ny resaka dia hisy teny ve tsika hoe aza manao an'izao nareo fa andao tsika andeha hitady efitrano dia andeha hivory kanefa tsika afaka miresaka zao samy aty an-trano ny tiako tenena dia hoe zany hoe eo amin'izay le resaka entrepreneuriat hoe mba mijery zany hoe inona kay ary ny hevitra mba hahatonga antsika afaka miapporter solution amin'ny alalan'ny fanaototoloana ohatra nisy ny teninareo hoe tsy tonga ny afatra ny namako ny resaka hoe resaka tanora hoe raha hiadressé amin'ny tanora nareo ary dia aiza nisy adressé zay le question mipetraka any amin'ny TVM ve dia any amin'ny télé dia firy ny tanora manao Facebook amin'ny fotoanany vaovao na firy nisan'ny tanora manao zavatra hafa ao anaty telefona mandritry ny fampitanany zany rehetrarehetra zany inona ny zavatra misy apitao ilay izy atao zany ny solution rehetrarehetra mba hahatonga ilay izy ho tonga aty amin'ny tanora dia inona ny afatra indrindra dia hoe ataovy amusant ilay izy ataovy zavatra accès zareo ilay izy satria raha antany zao ohatra Michel ny teny hoe tsika mbola ambany tsika mbola ny firenentsika zany mbola tsy maharaka an'izany kanefa 4% an'ny jeune manao Facebook fotsiny ohatra zany hoe raha hisadressé zavatra aminazy zany ianao dia ao zany hoe amin'izay fotoana zay manampy atsika zay hanosika manampy atsika satria ny teneninareo hoe hiarakintsika ny tanora mba hahatonga ny tanora hiady an'ity corruption ity dia ampahafantaro anazy aloha amin'ny alalan'ny zavatra be da be izay azo atao dia question teo moa liantso dia hoe ampy ve le izy dia izay niteneniko izay hoe tsy voatery hoe ampy anazy à 100% le izy fa rehefa micontribue na dia 5% fotsiny ary dia efa important zay exemple ray farany liantso dia eo amin'ilay resaka hoe code QR ohatra le miteneniny filohantsika dia nome daholo ny olona hoe inona moa zany ahoana zany tonga dia tout le monde s'en foutait nefa ny tsy fantany zareo dia zao ohatra tsisy dikany hoe misy afisy eo afisina corruption afisy anankiray dia misy code QR eo ambany firy ny jeune andalo eo ka hijery an'iny mandritry ny 2 minutes fa tsy mandalo izy dia mandeha mikitika ny telefona kanefa raha io code QR io teo ny scanner an'io izy
dia efa any anaty telefaoniny iny dia sady mandeha izy no mijery an'iny. Ny tiako tenena hoe tsy voatery ny tanora rehetrarehetra fa rehefa mba namaky izy an'le afisy hoe ay ve ohatr'izao ny atao corruption, ay izao fomba fiadiana aminazy, efa important zay. Dia zay le nitenenako hoe nenahy zany ny rôleko amin'le izy dia hoe comment rendre hoe ny jeune zany mba hahatonga ny zareo mba ho affectif amin'le izy, fa tsy hoe ho kamo izy, satria raha nareo tsika ohatra anao itenareo hoe andao tsika misy fivoriana ohatra ary ananina amin'ny sivy, firy ny olona ho ngany. Fa raha mitenareo hoe misy en live dia anao an'izao tsika dia miresaky ny olona, zany hoe tsika zany tsy afaka forcer tsika, nefa ny hoe tsika firenena tsy mandroso dia tonga dia andatsika zany le digitalisation. Dia zay le nitenenako hoe manampy le izy, satria be da be no zavatra azo résolvana amin'le izy. Dia misy question ray koa liantso tonga dia raisiko, satria efa hitako hoe nisy ao miteny hoe fifidianana zao izy zany logiciel dia efa truqué. Dia ozy aho hoe satria zay le amélioration, zay hoe manoro-hevitra zany tsika hoe maninona kay raha le logiciel tsy ny état no mitazona anazy fa misy particulier, zany hoe firy aty fianaratsoa zao misy atya ny ENI, firy ny olona, firy ny jeune aty mahavita miélaborer an'izany logiciel zany. Zany hoe zahay ohatra no manao azy dia rehefa vita ilay izy na misy entreprise anankiray misahana an'iny tsy rattaché amin'ny état, dia izay rehetrarehetra zay dia miconserver an'ilay information ho an'ny public, na tsy tsika ary fa nataontsika hoe misy entité anankiray fotsiny miandraikitra an'izay dia efa afaka manampy amin'izay souci atsika rehetrarehetra zay. Dia zay fotsiny tiako tenena liantso hoe za zany mahatonga ny amiadresy amin'le digitalisation manko tsika tsy dia ho betsaka amintsika ny resaka an'izay, dia mba manolo tena zany mba za eto ny resaka an'izay. Dia amin'ny fomba ahoana mahatonga anazy hoe 0% ny chance mba hahatonga atsika androso par rapport amin'izay zavatra zay, nefa mety misy 10% ao, dia iny 10% iny zany ny exploité tsika tanora nareo rehetrarehetra io samy zatra daholo manao, samy zatra daholo zany amin'izao fotoana zao hoe mampiasa telefona daholo nareo reo matoa eto. Dia izay zavatra zay ho ezahantsika anorona ny tanora hoe edina le kokoly dia hitadiavana solution, zany hoe na mbola tsy hita le izy fa tadiavina le solution dia zay le iarahan'ny tanora hoe mba mikaroka koa tsika zany amin'ny resaka innovation sy créativité, mba mampiasa an'izay création tsika zay hoe liantso ohatra namorona an'izao dia nahatonga an'izao tamin'ny any, ohatra hoe samoina ohatra izy nanokatra pazo ohatr'izao dia ao no milaza ny zavatra rehetrarehetra tsy mety atao amin'ny fanjakana dia miapporte hevitra ny tanora dia manao débat, dia efa zava-dehibe zay, zany hoe afaka miapporte, afaka contribuer zany le izy. Zay angamba le izy le Misaotra betsaka Orisy dia efa mamaraparana ny fiarahantsika androany tsika, fa misy fanontaniana iray zany mba tiako valiany Tsiory sy Samoina manana 2 minitra avy nareo mahaliana an'izay raha be indrindra hoe inona raha no lesona mety tsara hitanareo mety azo tonona amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, teto Madagasikara ihany fa manerana amin'izao tontolo izao mihitsy. Tsiory. Azo verina kely azafady fanontaniako hoe inona raha ny zavatra tsara azo tonona ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny firenena iray manontolo mihitsy, inona ny tsara azonao tsy tonona? ny lesona tena hitako hoe azo tonona satria nandalo olana ihany tsika ary tsy nisy ny homana tamin'izao fa ny firenena rehetra samy mahenona firenena rehetra samy niatra an'izao daholo, indrindra isika teto Madagasikara. Voalohany aloha dia question d'organisation amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao. Ny resaka nareo teo momba n'ilay isika moa zany momba n'ilay olana tamin'ny fizarana an'ilay fanampiana dia somary nahita hoe ary toa mbola nivory indray ny olona nefa tsika anaty confinement, sarotra le izy, fa raha ny fahitako anazy zavatra mbola azo amboarina le izy ary mbola azo
ho endrehana zay zavatra tsy nety. Vahaolana anankiray zao no tiako tenenina. Sahirana ny tafika ny pôlisy, ny gendarme amin'izao fotoana izao, satria sady miandraikitra ny tsy fandriam-pahalemana izy, manampy ny mpitsabo, mandamina ny olona koa mba hanaja an'ilay fepetra. Raha ny aty Antsirabe manokana zao miezaka ny fokontany miaraka amin'ny gouvernoura sy ny maire mizara an'ilay fanampiana. Fa rehefa jerenao eny amin'ny fokontany na le geste barrière sy le iray metatra ary tsy voahaja. Ho an'ny Antsirabe fotsiny izay, ny any Antananarivo Era-Malala firy ny fokontany misy any, ary maro be ny olona sahirana mila an'ilay fanampiana avy amin'ny fanjakana. Sosokevitra voalohany zany dia hoe ao anatin'izay tsy fahampiany mpitandro filaminana izay, tsara raha mba misy fotsiny mpitandro filaminana tsirairay isaky ny fokontany rehefa hizara an'ilay fanampiana mba ahafahana mampanaja an'ilay fepetra manerana Madagasikara. Izay zao zavatra anankiray voalohany. Ny faharoa hidirako kely le resaka civisme. Ny civisme mantsy zavatra anankiray lehibe satria ny civisme mitaiza vahoaka, ary tokony ho taratra voalohany ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izay fanajana ny civisme izay. Ary ao anatin'ny civisme ny resaka redevabilité sy ny tamberina andraikitra avy amin'ny fanjakana. Dia tokony manome tamberina andraikitra indrindra ho an'ny olona voafidy, eo ihany koa ny olona voatendro ny vahoaka. Dia mitaiza ny vahoaka izay ary ny vahoaka koa tokony hanana an'izay, tokony anaraka an'ilay raharaham-pirenena ary hanaja ny fitondram-panjakana, manaja hoy afa tsy manompo, samy hafa izay. Dia rehefa mahazo information ny vahoaka dia mahatsiaro ho tompona andraikitra ao anatin'ny raharaham-pirenena, satria ny information ny mazana ohatra ny voasakatsakany, dia mazana koa ny mpitondra fanjakana izay ny fanesy fa tsy ny eto ihany misy information tazomina dia lasa ohatra ny kivo ny vahoaka ary hitantsika reny any amin'ny taux de participation amin'ny fifidianana. Miala tsiny fotra mitatra ilay izy. Ka na resaka corruption ary misy fampianarana civisme tokony ampiarina ao anatin'izay. Ary ao anatin'ny article, izaho moa juriste raha teo, ao anatin'ny article tamin'ilay loi 2016 momba ny corruption iny, ny Bionco dia manana anjara lehibe amin'ny fampianarana ny ankizy ny tanorany amin'ny primaire sy secondaire hoe ahoana ny fomba hiadivana amin'ny kolikoly. Dia ao anatin'izay koa misy service ny civisme koa anaty ministère ny éducation nationale afaka miara-miasa amin'ny Bionco hitaizana ny ankizy, eo ny civisme fa eo koa ny ady amin'ny kolikoly. Fa ny fanjakana izay manahirana be ilay miteny hoe ray aman-dreny fampitondra tokony manome koa ohatra tsara ho arahan'ny vahoaka. Totra betaka tsiora. Somary à long terme tadiavinao fa somary mifampiankina ilay izy satria tsy Covid rery no mbola ho gérentsika fa maro foana ny olana anaty firenena. Fa ny vahoaka aloha mila miaina anaty civisme dia afaka manaja koa ny resaka miala amin'ny ady amin'ny kolikoly. Fa ny mpitondra koa mila fitaratra tsara ho alainy tahaka ny vahoaka. Sotra betsaka tsiora dia avy hatrany dia hoakany amin'ny saminatika hoe inona ny zavatra tsara azo zontonao tao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Fo ihany raha mety fa ny leratika mandeha be. Zara teo moa ny fandraisako anjara rehefa fohifohy hatrany na raha loatra faraparany dia sitona kely verina kely amin'ilay digitalisation ny resahan'ny Oris iny. Ny problème fotsiny zany le total quality management mbola tsy mipetraka matetika aty amintsika sehatra ara-panjakana moa zany par rapport amin'ny secteur privé, ny secteur public tsy dia manana an'ilay ISO, certificat ISO qualité du service ny tariny amin'ny fampiasana an'ireny. Dia tsara fotsiny zany hoe rehefa mipetraka ny digitalisation dia tokony ho zéro erreur, zéro stock, zéro arrogance pour le bien de tout le monde. Zay ngamba aloha ny tsy diako kely amin'izao izany no tafiditra ao anatin'ny stratégie an'ity lutte contre la pandémie Covid-19 ity, izay eto fanjakana eto amintsika. Dia ary mail teo moa miteny foana ny mpitondra
tsy voatery ny mpitondra fa izay moa zany miteny hoe antom-pisinay ao amin'ny anamako izay tsy ahivoka aty fa taraiky taty tany aloha tsy voalaza koa fa izay moa zany dia promotion madio izay tsy atoko politika ilay madio fa madio qui veut dire moderniser l'administration avec dignité, intégrité et objectivité. Donc fa voafehy an'izay ngamba ny sosokevitra aldrosinay rehefa ny administration na ny fitantanana ireo moa zany misy solon-tena mpanjakana. Ny mpitondra zany efa mitsinjara ny fahefany amin'ireo mpiasa-mpanjakana rehetrarehetra, ireo solon-tena mpanjakana, ireo lehibe an'andro mpanjakana rehetrarehetra. Dia rehefa voahaja izay hoe intégrité, dignité, objectivité amin'ny lafiny tsara rehetra. Ataoko fa tsy tokony misy ilay olana ohatran'ilay tatitra na vola azo avy any amin'ny mpamatsy vola ireny satria izay dia anisan'ny obligation amin'ny aty anivon'ny mpiasa-mpanjakana ny obligation de contre-prendre na faire des comptes rendus zany c'est les règles de transparence. Raha tena mahafehy an'io daholo ny rehetrarehetra tsy tokony tsisy ny olana. Le civisme araka ny tenin'ny Armel teo ihany zany tsy ampy loatra le toe-tsaina misy zany toe-tsain'ny tsirairay ary tiany dia miainga avy aty amintsika tanora. Ny antony dia hoe tsika tanora no maro anisa zany eto amin'ny firenentsika. Rehefa tsika ilay maro be da be no manova izay toe-tsaina izay ataoko fa rehefa be ny miova be koa ny zavatra tsara hoentina. Fa raha itsika no mitondra an'ilay zavatra ratsy dia betsaka koa ny lesoka hita amin'izao zavatra amin'izao zao. Dia raha ny amiko manokana zany sosokevitra amin'ny ady amin'ny resaka pandémie. Efa misy moa ny institution maro samihafa amin'ny resaka gestion des risques raha tsy hanonona afa-tsy ny BNGRC efa vonona amin'izany angambatra ireo efa miasa amin'izany araka ny teny amateo mbola mety misy no avy tsy maniry loza fa ny amin'ny havinavizana ny atsy moa zany lehibe ny sofa mila s'attendre amin'izay foana tsika hoe raha misy ny risque ohatra ireny dia efa tokony efa misy ny any tsy hoe rehefa tonga eo foana ilay zavatra vao mikoraka inona indray no tokony atao. Raha tsy teny fotsiny zao hoe izay ngamba ny asany aty amin'ny commune municipalité assurer une tranquillité publique, assurer une sécurité santé publique ao amin'ny sehatra misy anazy amin'ny circonscription nametrahana anazy ary tsy voatery hoe ny ao amin'ny tafika foana na ny ao amin'ny sécurité publique foana na ny gendarmerie nationale foana misahana an'izay fa efa misy ireny quartier mobile ireny mobilisena zany ireny ifehan'ny vahoaka anaraka ny tokony izy amin'ny resaka barrière sanitaire rehetrarehetra tokony atao. Dia ankoatran'izay moa efa mandeha amin'ny anao manjery rehetra moa fanentanana tsy ny rehetrarehetra moa manana télé na manana radiofonika any amin'ny tokantrano fa amin'ny fomba maro samihafa afaka hanentanana. Dia izay manomboka any amin'ny fokontany zany manomboka any amin'ny commune tsirairay fa tsy miandry foana ny basy mijorojoro eny anoloana eny vao hoe ametaka cache-bouche na ohatr'izany. Dia amiko izany toe-tsain'ny tsirairay le civisme foana l'éducation efa misy an'izay araka ny tenin'ny Armel teo ny Bianco efa misy responsable d'éducation eny anivon'ny Bianco miandraikitra amin'izao fa izy moa tsy ampy ny olana be eto amintsika aloha zany dia ny effectif atsika zany maro be tsy hitovy amin'ny hafa mihitsy hoe raha nitary amin'ny pays européen iray 80 000 personnes 80 000 personnes koa vita test. Ça kosa aloha tsy ho vita zany pour 22 et quelques millions de personnes d'habitants de Madagascar. Tsy mora zany fehan'ilay isantsika zany aloha mbola sarotsarotra. Dia velana kely any le digitalisation hatsaraina le izy fa amin'ny inspecteur de travail et de la sociale mpifana amin'ny sehatra io anay tsy atao be loatra angamba ny resaka informatisation na digitalisation amin'ny resaka les machines qui remplacent les hommes manjary eo indray koa lasa mety hitotongana ny toe-karentsika raha lasa hosoloana fitaovana daholo indray ny olona dia lasa ilay tsika tokony heritreritra fampananana asa mampiena izay asa tokony ho an'olona izay ngamba ny hevitra aty amiko. Betsaka samoina dia teny kely avy amin'ny Jessica ho an'ny tanora mba entin'ny zarazana
edina mikolokolo ao anatin'ity andro raisam-pirenena ity dia faranantsika amin'izay ny tafatafa. Maheno be? Maheno? Ie. Maheno a? Maheno tsara. Ie. Ny hafatra ho antsika teratany ho an'ny tanora izao. Tena mahafinaritra be rehefa ny tanora mandray anjara mavitrika anatin'ny firenena anankiray ary na dia firenena tanora maro ny tanora ato amin'ny mponina eto Madagasikara. Manentana ny tanora tena handray anjara mavitrika amin'ny fiainam-pirenena, miainga amin'ny fokontany azo anjara izany ary indrindra amin'ny zao ady amin'ny Maheno izay io. Jessica? Eny ary, aleo ara ny faranantsika ny ino izy iny? Afaka miteny? Ie, maheno afaka miteny. Ia, araka ny voalaza teo isika tanora tena manana anjara toerana lehibe ary afaka tena mandray anjara ny tanora anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Ary tsy voatery andry ny fitondram-panjakana ihany koa ny tanora fa afaka tena mandray anjara mavitrika raha ny resaka ady amin'ny kolikoly. Mety misy olana ara-teknika kely ngamba ny Jessica fa ny fotoanantsika moa mandeha be dia ho faranantsika ny takalo hevitra androany saotra betsaka antsika rehetra mandray an'ity andro androany ity dia manantena fa mbola havitrika hatrany antsika ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay. N'aiza n'aiza sehatra misy antsika dia misaotra ihany koa ny mpanaraka mivantana tamin'ny Facebook dia manaraka indray. Veloma daholo. Merci Lianzou. Merci à notre vice-présidente Caroline. Sotran technicienne ihany koa. Sotran mandray anjara fantanina, sotran mandray anjara miady hevitra.